Faly miarahaba antsika rehetra rehefa malala ao amin'ny tompo tonga soa ianao amin'izao fotoana mahafinaritra iarahantsika an'io talata hariva izao. Voalohany indrindra moa dia saorantsika hatrany Andriamanitra satria izy ny lohan'ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra dia tanteraka noho izy irery ihany. Ka mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tombosoa nomeny asa ianao mbola afaka manatrika azy, mbola afaka eto amin'ny fanatrehany, amin'ny mpiravona, amin'ny mpifaliana, amin'ny mpivelom-pisaonana ary mankasitraka azy ihany koa ny amin'ny fitantanany fiainantsika hatrizay ka hatramin'izao. Te hankasitraka ary hanaja manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra mivady ny tenako izay mbola mamesehatra afahako mandray anjara anatin'ny asa fanompoana ary mbola afaka ihany koa miara manompo sy midera ary mankalaza an'Andriamanitra miaraka amintsika anio hariva. Voalohany indrindra dia tena tiako ilaza aminao hoe tian'Andriamanitra ianao, sarobidy eo masina ianao, maminy ianao, zanany ianao, tiany ianao ary ny zavatra rehetra izay nataony dia nataony ho anao, nataony mba ho fiarovana ho anao, nataony mba hatsara fiainanao. Ny zavatra rehetra miara-miasa ho izay asoan'izay tian'Andriamanitra ary ny fotoanan'io dia anisan'ny zavatra ampiasain'Andriamanitra mbola asoan'ny fiainanao. Ka aza maika miala ianao, aza maika hiala eto amin'ity live ity fa asao namanao ary andaontsika faliana hiaraka hitoetra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsara lavitra ary mamy lavitra noho ny any amin'ny kafa ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny fitoerana eto anivontsika sy ianao. Androany dia andaontsika sy ianao aka fotoana manokana hisaotra an'Andriamanitra hanombohana an'ity fotoana ity ary hamesehatra anazy hiasa. Tsy hoe zava-ty amintsika, tsy hoe zava-ty amina, tsy hoe zavany aminao fa raha hivavaka isika raha nandratra feo ankalaza anazy dia tena hoe mangina mihitsy ny nofontsika fa ny fanahy no amelombelona antsika ary ame inspiration antsika anandratra le mpanjaka amin'ny mpanjaka. Anio ihany koa izao sy ianao dia olombelona ihany mety manana fahotana, mety ihany koa zavatra hoe efa fantatsika sy ianao hoe tsy mety le izy nefa mbola nataontsika fananina eo anatrehan'Andriamanitra izay napalahelo amin'ny fony, izay nandratra amin'ny fony nefa androany matoa ianao mbola nomeny tombosoa anatrika an'ity fotoam-bavaka ity ary matoa ianao mbola nomeny tombosoa anatona anazy dia mbola manana tombosoa ianao ifony eo anatrehany mba amarinina ianao ary ny zavatra izay ho tenenao androany dia hoe ho ankasahany tokoa amin'ny alalan'ny fifonanao. Ihany koa fahavalo moa araka nefa fantatsika tsara avy rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra, rehefa eo fifaliana, rehefa eo fanafahana ny zanak'Andriamanitra tsy faly izy fa androany nomen'Andriamanitra izao sy ianao tombosoa hideklare ny faharesen'ny fahavalo ary hideklare ihany koa ny fandresentsika sy ianao, hideklare ny maha-izy-azy sy ianao ao amin'Andriamanitra. Ka sandrato ny feonao andao tombontsika miaraka amin'ity vavaka mahery vaika ity ny fotoana androany. Izay mbola mankasitraka anao zay mbola velom-pisaoana anao indray zay amin'ity fotoana androany, fotoana mahafinaritra izay mbola nomena ao anay ity, izay mbola ahafahanay manantona anao, izay mbola ahafahanay miray aminao, izay mbola ahafahanay ihany koa mifaly eto amin'ny fanatrehanao. Eny sarobidy tokoa aminay izany hoe manana fahafahana manantona anao zany. Marina tsony nefa vitsy namaly ary anisan'le namaly izay tsy ny hoe noho ny amin'ny herinay, tsy hoe amin'ny zavatra vitanay fa noho ny fitiavanao no ahafahanay mbola namaly ny antsinao indray, mbola namaly ny ary nanaiky ny hoeto amin'ny fanatrehanao indray. Mankasitraka anao ny amin'izany. Eny Jesosy mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra vita tamin'ny fiainanay, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra mbola tsy vita ihany koa satria fantatray fa ianao ilay Andriamanitra tsara ary mahalala izay mahatsara anay. Mino anao izay matoky anao amin'ny zavatra rehetra ary fantatray fa ny amin'ny tsara indrindra no hitondranao anay hatramin'izay ary mbola hitondranao anay amin'izao fotoana izao. Eny Andriamanitra manasa anao avy hatrany izay aka ny toeranao eo anivon'izao fotoana izao. Araka ny voalazanao dia hoe raha soana telo mivory amin'ny anarako dia eo avoany eny inoko fa eto ianao kakasiony tsara avy niza manafana mangetaeta vokiso izay ny tany karakaina dada totondray rano indray androany feno indray ity sinjy nomenao anay ity satria tena mangetaeta amin'ny fisinao amin'ny fiainanay izay. Eny Andriamanitra ianao, mpanjaka anay ianao, mpamonjinay ianao, manantenanao izay, miandry anao izay hiasa manokana amin'ny fiainanay. Eny Jesosy amin'ny maha-olombelona ihany koa maro ireo fahalemena, ireo tsy fahatakarana, maro ireo fahotana mety vitany amin'ny tsy fitandremana sy ny amin'ny fananiana ihany koa ka mangataka fifonana aminao izay. Tsisy zava-miafina aminao, hitanao ny zavatra rehetra fa androany miondrika eto anatrehanao izay na dia fantatrao aza ny fahadisoanay dia ambaranay eto anatrehanao mba hainao no amelanay amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ninona lainga, ninona zavatra tsy mendrika, ninona zavatra tsy ankasitrahanao izay voaka ny vavanay, ny jeren'ny masonay, nataonay, toerana nalehanay, ny teneninay dia mifona aminao Jesosy ary ninona mety ihany koa fisay
saina zay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ny fitondratena zay tsy mifanaraka araka ny hoe amazanaka ao sy mimpanaraka anao dia mifona aminao zay. Fa androany dada amarino zay sasao amin'ilay raha sarobidinao zay, aoka ny sarahanao ikoriana ato anatinay anasa aninona mety pentipentina rehetra mba ahafahanao tonga fotsy mangatsatsaka ary ahafahanao anamarina anay ka tsy anakely tsy anapahefana aminay tsony miasa amin'ny fahavalo. Androany ihany koa noho ny amin'ny hery sy fahefana nomenao anay Jesosy dia andresy izay noho ny amin'ilay rahanao, andresy izay eo anivony lafim-piainana rehetrarehetra. Ninona mety zavatra nkatsaina atao, ny zavatra mety endrasanay androany dia ny fahavalo tsy anakely tsy anapahefana amin'izany intsony satria ianao dia efa mifehy an'izao fotoana izao, ianao dia efa mifehy ny atmosfera dia efa miova ny atmosfera amin'izao fotoana izao ho tonga atmosfera ny lanitra. Mankasitraka ny amin'ny fandresena sady efa nomenao anay, mankasitraka tompony amin'ny fahagagana sady, mankasitraka ny amin'ny fitsimbadian'ny tantara sady, mankasitraka ny amin'ny fanovana ny fihevitra sady, mankasitraka tompony amin'ny lalana izay efa sokafanao amin'ny fiainanay, mankasitraka indrindrandrindra ny amin'ny fiobiana, ny amin'ny fifaliana ary ny fankalazana izay efa ho ataonay sady androany noho ny amin'ny fisinao, noho ny amin'ny fiasanao amin'ny fiainanay. Aleluia, amen, aleluia. Dia voalohany indrindra anomboka hivavaka tsika ry hivavaka ho an'ny tokantrano. Maro amintsika izay mety niaina tanatiny hoe tokantrano izay potika, tokantrano izay rava, fifandraisana rava ao anivon'ny fianakaviana. Fa inoko fa nandritra nyity taona ity dia Andriamanitra nandefa ateny izay teny mpilaminana, izay teny fanantenana sy fitiavana indray eo anivon'ny tokantranao. Inoko fa niasa izy ary raha mbola ianao miaina anatin'izany andaondao hisaotra anazy hatrany amin'ny alalan'ny fisaorana mihetsika ny tompontsika, amin'ny alalan'ny fisaorana maneho zava-mahagaga tsy takatry ny saina izy ka andaontsika anantenana azy fotsiny. Asandrato ny feonao, asandrato ny fisaoranao fa miainanao izy avonina hiasa hatrany eo amin'ny fiainanao izy. Ray mbola mankasitraka, mankalaza, mamy voninahitra ary manandratranao ny miavindrindra izay noho ny amin'ny fahatsaranao, noho ny amin'ny fahalebiazanao, noho ny amin'ny fitiavanao ho anay tsirairay avy. Eny, anisany marika ny fitiavanao ho anay dia ny fanamboaranao ary famerenanao anoloany ny fianakaviana sy ny tokantranonay. Maro aminay dada izay mety niaina tanatiny tokantrano rava, tokantrano izay misy adiady, tsy fifandraisana, fankalana, maro izany. Anefa dada fantatra efa nandritra ny taona ity dia tsy nitsahatra ianao nampanantenana indray hoe ianao mahavita manangana izay rava, nampanantenana indray hoe mila matoky anao izay ary tena hiasa ianao ary anatin'ny fahatokiana ianao dada dia hitan'ny masinay, hitan'ny masinay ny fahatsaranao, hitan'ny masinay ny taranao izay niasa izay nikasika ny fianakavianay, izay nikasika ny fiainanay, izay nikasika ny tokantranonay, izay nikasika ny zanakay, izay nikasika dada ny ray aman-drenay. Mankasitraka anao ny amin'izany. Eny, tsy hainay tsy isotranao satria fantatra efa maro ny fianakaviana izay mety niaina tanatin'ny deni, niaina tanatiny zavatra rava nandritra ny taona maro nefa nafahanao nandritra ny taona ity ary nampalebiazanao anatin'ny fifaliana izy ireo ka mankasitraka ny amin'izany. Misaotra ny amin'ny fankalana izay navadika ao fitiavana, misaotra ny amin'ny tsy firesana izay navadika ao anatin'ny fifandraisana tsara, misaotra tanatin'ny izay ady navadika ao tena hoe fifaliana sy firavona hoe fikambanana dada. Tena manana izay manandriamanitra tahaka anao izay miasa naiza mety tsy afaka iza miasa. Mankasitraka satria manandriamanitra izay maneho lalana amin'izay tsisy azo aleza. Eny, na dia tsy fantatra intsony aza hoe inona natao anivon'ny fianakavianay hoe tsisy espoir intsony, ianao mbola nanangana anay indray, ianao mbola nanangana fianakaviana rava indray, ianao mbola restauré famille brisée indray, ianao mbola restauré fifankatiavana indray. Mankasitraka anao amin'izany. Ary amin'izao fotoana izao ihany koa dada mety misy ny olona izay hoe voalohany manaraka an'ity fotoam-bavaka ity na hoe efa elaela ihany koa izy miandrandra izany filaminana amin'ny tokantrano izany. Androany manantenanao zany izay araka ny voalazanao amin'ity vola ity dia hoe vola amin'ny fiobiana izay vonona ianao anangana, vonona ianao ampanantena zavatra tsara, vonona ianao hiasa, vonona ianao hanamboatra. Inonay androany fa araka ny tenao satria ianao tsy olombelaka andaika ka hivadika amin'ny tenao ka satria ianao ihany koa rehefa mandefa ny tenao dia tsy verina aminao raha tsisy fiatraikana amin'ny fiainanay dia inonay fa hiasa ao anivon'ny tokantrano ianao dada. Isy ny filaminana, isy ny fitiavana, isy ny fifandraisana, isy ny firaisan-tsaina dada, isy ihany koa ny
fiarahana mandeha mifanompoana anao misy ihany koa firavona miaraka aminao satria ianao anivon'ny tokantrano io mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra satria rehefa miasa ianao tsisy mahasakana rehefa mijoro ianao tsisy mahatohatra mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao teo anivon'ny tokantrano ary efa ho ataonao ihany koa eo anivon'ny tokantrano izay manaraka ny fitombavaka ity hatrany mankasitraka anao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay ary manandratra anao amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny heritra iray manontolo zay mankasitraka dada alleluia amen amen inoko fandriamanitra dia niasa eo anivon'ny tokantranao ary mbola hiasa trany izy andao amin'izao fotoan'izao akanjiry ty hoe rehefa misaina ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa misaina fitiavana ny famindrapony ny fahasoavana izay amin'ny fiainantsika isanao ary azo atao hoe mahazatra na hoe iraina fotsiny zany fa tena isainsainy marina ny zavatra nataon'Andriamanitra rehefa misaina mifahasoavany Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ho dia antsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fahasoavany rehefa misaina fahasoavany Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ho dia antsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fahasoavany rehefa misaina fitiavana rehefa misaina fitiavany Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ho dia antsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fahasarany rehefa misaina fitiavany Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ho dia antsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fitiavany rehefa misaina famindrapony Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ho dia antsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny famindrapony isaorako azy ny fitiavany isaorako azy ny fahatsarany isaorako azy ny fitiavany halleluia inoko fandraisin'Andriamanitra fisaorana manapofiny ao anatrehany zany irana sanatra ao zany ary inoko fa anatin'ny vavaka izay nataonao dia miasa eo anivony tokantranonao ary fianakavianao hatrany ilay tompontsika satria izy ny tompon'ny filaminana fatsy ny korotana izy ny tompon'ny fiadanana fatsy ny ady izy ny tompony fahatsarana fatsy ratsy ary nylazainy dia hoe manana planina tsara ho antsika isanao izy planina izay tondra fiadanana sy fanantenana fa tsy loza dia inoko fa zany planina zany ihany koa noentiny eo anivony tokantranonao ary manapa-hevitra ianao raha mbola tsy vita aoka ianao sy ny tokantranonao ny zanakao sy ny vadinao zay rehetra manodidina anao fianakavianao ianao sy ny tranonao aoka hanompo an'Andriamanitra dia atsapa sy hiaina hatrany ny fahatsaran'Andriamanitra amen ny sujet faharoa zay hoentsika androany dia fisaoran'Andriamanitra eo anivony asa sy fianarana raha zarana kely amintsika moa ary maro ihany koa mety niaina anatin'izany nanomboka an'io pandémie nanomboka an'io covid sy omicron sy sisany nandalo io dia maro ny very asa maro ny orinasa nikatona maro ihany koa mety miasa nefa tsy mikarama maro nandalo tanatin'ny fahasahiranana inefa ianao anisan'ilay zanak'Andriamanitra na nandalo anatin'izany zany dia mbola
niasa teo fiainanao foana Andriamanitra mety nanome asa vaovao anao izy mety mbola nanome poste hafa ho anao izy mety ihany koa nasandratra ianao nomeny promotion ianao hiakatra grade nomeny ihany koa ianao fitahiana ho anivony amin'ny alalany zavatra maro samihafa ka mendrika ny saoran'Andriamanitra ary ianao ihany koa anisan'ny ankizy na hoe tanora na jeune adulte zay hoe mianatra dia inoko fa manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra zany na dia hoe tsisy tao-pianarana tsara aza na dia hoe mijanona dia mandeha mijanona dia mandeha le fianarana fa Andriamanitra dia name Saint Christy anao ary inoko fa ny amin'ny examen nandalo teo sy ny zavatra rehetra niseho dia Andriamanitra niasa tamin'ny fiainanao lohany foana ianao fa tsy rambony ary anisany ihany koa ianao zay mety niandrandra zavatra niandrandra valim-panadina na niandrandra valina asa ataka anazy hoe miandry valasa dia tena isaoko mihitsy Andriamanitra satria fatako fefa hiasa izy tsy miahiahy amin'izany intsony satria fatako fefa hiasa izy ka nio aoka ianao hisaotra anazy ary hianantena anazy hiandry anazy fa izy niasa eo amin'ny fiainanao asan-drato avy hatrany ny fisaoranao ary asan-drato avy hatrany ihany koa ny fanantenana sy ny fiandrasanao anazy eo anivony asanao sy fianaranao ray eo mbola mankasitraka anao zay misaotra amin'ny tombontsoa mbola momenao anay mbola ahafahanay dada mitondra amam-bavaka ny asa sy fianaranay eny mankasitraka dada sy fantatray fa ianao l'Andriamanitra tena niasa ary tena tsisy nasakana anao mihitsy tsisy nahavita ny zavatra vitanao tao fiainana nandritran'izay volana sy taona maromaro izay maro dada ny amin'ny alalany io aretin'io nony amin'ny aretin'io nony amin'ny zavatra miseho fiainan'izay miasarotra mety very asa mety tsy maintsy niala tamin'ny fianarana mety mbola miandry zavatra dada nefa dia mety rava fa ianao mbola name fanantenana indray ianao mbola nanokatra lalana zany mety tsisy ale mety maro amin'izy ireo nety nihevitra hoe tamin'izany situation zany sy tamin'izany fotoana zany hoe efa vitatreo ny na tsy hitantsony zay ale tsy hitantsony zay lalana izorana tsy haintsony hoe iza ny varavarana hododomina angataka fanampiana nefa ianao dia niasa ianao dia nanamboatra zavatra tsara amin'ny fotoana no anay tsiray avy mankasitraka no an-tsaray avy zay nahazo asa vaovao izay nahazo toerana tsara izay niakatra tamin'ny promotion izay nisy fitombony karama mankasitraka ao an-tsaray avy zay manana asa sahaza ho an'izy ireo satria izany dia avy aminao rery ihany tsy nohony amin'ny zavatra hainay tsy nohony amin'ny zavatra vitanay tsy nohony amin'ny fahaizanay fa noho ianao dada ka mankasitraka anao araka ny voalazanao dia miteny hoe toute chose ozy izy nao concours au bien de ceux qui aiment Dieu zavatra rehetra miara-miasa soan'izay tianao eny mety very ny asa nefa dia na miasa vaovao ianao na mety toerana hafa avoavy kokoa noho izany ianao ka mankasitraka anao ho an-tsaray avy zay mety mianatra ihany koa mety maro ny mety nisavritana ny tao-pianarana mety maro ny lesona zay mety azy nefa nanala fanadinana nefa dia ianao mbola nanome Saint Christy mbola nanome inspiration mbola ahafahany izy eo voaka mpandresy voaka lohany fa tsy rambony ka mankasitraka anao ary ho an-tsaray avy zay mbola miandrandra asa avy aminao dada dia mankasitraka anao avy hatrany satria fatako fa ianao dia efa miasa amin'ny alalan'izao fisaoran'izao ary mankasitraka anao avy hatrany satria fatako fa ianao miasa dia tsy nohony amin'ny qualification anay fa satria izay disponible ho anao satria izay mitady anao satria izay misaotra anao dia ho apetraka ao amin'ny toerana avo zay tsy tahaka ny fiheveran'ny sainay zay ka dia isy fandrosoana goavana isy varavarana goavana zay sokatra amin'ny fiainanay mankasitraka ao anao ary ny tsaray avy zay miandry valim-panadina dia Jesosy dia inoko ary misaotra anao avy hatrany satria fatako fefa voalohany izy ireo fa tsy ramony ary fatako fefa nahavita ny tsara indrindra izy ireo satria ianao dia niary nandeha tamin'izy ireo mankasitraka anao za dada tsara ianao ary mpanao tsara hatrany alleluia amin'izao fotoana izao dia andao mbola aka ira fisaorana hatrany satria tsara Andriamanitra ary mbola hiasa hatrany amin'ny fiainantsika sy ianao misaotra anao misaotra anao misaotra anao Jesosy Kristy misaotra anao misaotra anao misaotra anao Jesosy Kristy misaotra 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 anao Jesosy Kristy misaotra 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 anao Jesosy Kristy mangalaza mangalaza anao izay mangalaza
mankalazanao Jesosy Kristy mankalazanao Jesosy Kristy mankalazanao Jesosy Kristy. Halleluja. Inoko fa anatin'ny fisaoranao sy fankalazanao azy dia mbola hetsika ny tompontsika hetsika trany izy satria izy te hiasa ary anatsoa amin'ny fiainantsika trany rehefa faly amintsika ny fony rehefa mahay misaotra azy anatin'ny fiobiana sy fankalazana izy ao sy ianao. Amen. Ary ny sizy fahatelo izay raintsika androany dia araky ny lohateny amin'ity taona ity moa dia taona fisandratana. Araky ny le asa teo dia hoe maro antsika nahazo promotion nahazo fisandratana amin'ny toeram-piasana, maro ihany koa izay mety niandrandra fisandratana amin'ny karama, fisandratana amin'ny fahaizana, fisandratana amin'ny sehatra rehetrarehetra ary inoko fa tamin'ity taona ity Andriamanitra nanandratra anao. Andao tsika hisaotra anazy noho ny amin'ny fanandratana antsika sanao ary andao ihany koa anandratra anazy eo anivo ny fanandratana antsika sanao, anandratra anazy eo anivo ny fisaorantsika, anandratra anazy eo anivo ny fiderana sy fiankovantsika satria tena mendrika anao asandratra atran'Andriamanitra. Androany rehefa malala mangataka anao manokana raha ianao anisan'ireo izay miandro fisandratana, asandrata amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'ity vavaka ity, asandrata amin'ny fiainanao izy dia tena iainan'izany fisandratana izany. Na ny olona mety mihevitra hoe tsy dikany ianao, mety kely na niboanao fa lehibe ny fiafaranao satria lehibe ny tompontsika ary izy ny identité-ntsika, azy isika, asan'ny tanantsika ary fatany manangana sy manandratra antsika. Fasandrato mialoha izy raha miandrandra fisandratana ianao, asandrato ary ny feonao. Indray mbola mankasitraka anao noho ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra anao ny amin'ity fotoana vaovao mbola menao anay ity, mbola fany misaotra anao ny amin'ny fanandratana izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Eny matsapa-teny indray dada fa izay tsy antsinona izay tsisy dikany ity eto amin'izao tontolo izao nefa ianao izay manana hevitra hafa ho anay, manana fijery hafa ho anay, fijerina mpandresy, fijerina mahay, fijerina hoe lohany fahatsarambony, fijerina avo indrindra eo amin'ny fiainanay dia nahavitanao anao exploit zay ka mankasitraka anao. Eny dada misaotra satria maro aminay izay nahazo promotion amin'ny asanay, zavatra mety tsy niandrasanay, zavatra mety niandrasanay fa ela ihany koa fa niasa ianao ka mankasitraka anao zay. Maro mety nitsiriritra ny toeranay, maro mety nipostuler ho azo ny toeranay nefa izay tsy noho ny amin'ny qualification anay fa noho ny aminao ary noho ny fitiavanay anao, noho ny fitiavanao anay dia tanterika izany ka mankasitraka anao. Maro ihany koa tompo izay ho anivony fianarana izay niakatra grady, niakatra klasy ka mankasitraka anao zay. Maro ihany koa eo anivony zao tontolo zao ihany koa izay nasandratra ao mondialement, izay nasandratra ao ny fahaizana, nasandratra ao ny mahaizaizana azy, nasandratra ao ny zavatra rehetra eo amin'ny lafim-piainana, nasandratra ao ny niveau de vie mankasitraka anao satria tsara ianao ny amin'izany ary misaotra satria ny réservenao ny zavatra tsara ho anay tsirairay avy. Eny noho ny amin'izany fisandratana zany dia manandratra anao zay eo anivon'ny fiainanay. Eny dada, ianao rery ihany ny tomponay, ianao rery ihany ny maminay, ianao rery ihany ny dadanay, ianao rery ihany ny mpanjakanay, ianao rery ihany ny tomponay. Manandratra anao zay eo amin'ny seza fiandranao no mendrika anao satria ianao ilay Andriamanitra maly anio ary mandraindray tsy miova dia ho asandratra ianao takana nandratanay anao maly no anandratanay anao androany, no anandratanay anao mandrakizay satria eny mendrika anao, satria mendrika tokoa ianao no isandratra any amin'ny avy indrindra. Maro ihany koa dada amin'izao fotoana izao izay mety mbola miandrandra an'izany fisandratana izany. Fantako fa ianao tsy diso amin'ny teninao raha nanambara ianao hoe tona fisandratana, fantako fa ho tanteranao ka hatramin'ny farany izao na efa 28 décembre ara zay izao dia fantatra fa mbola vitanao manao an'izany amin'ity andro vitsivitsy anamperanay an'ity taona 2021 ity. Inoko dada fa tsisy diso anjara eo amin'ny fanatrianao, tsisy diso anjara amin'ireo izay manaraka anao satria mananteny ary miandry anao zay dia fantatra fa hiasa ianao, anokatra varavarana ianao, anao lanana ny tsisy azo ale ianao, ametraka fanantenana eny amin'ny maizina ianao, ametraka dada hoe
estime de soi an'izay tokony ametrahany ianao apatakatra ny identitéany aminao ianao ka afahany miroso hatrany miaraka ankery ary ihany koa anatin'ny voninahitra miaraka aminao eny misaotra satria ny anjarany andritra ny titonty dia voninahitra makany voninahitra hatrany mankalaza anao zay ary misaotra anao zay Jesosy Kristy eo. Alleluia, amen, amen. Tena tsara ny tompontsika, tena tsara izy. Ary araka ny voalazako teo moa dia andaontsika hiara-naratra an'Andriamanitra anambara fahalebiazana satria tena tsara izy amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Lehibe ny tompo irisika lehibe ny tompo irisika hoe andao anambara fahalebiazan'Andriamanitra ho lehibe ny tompo irisika lehibe ny tompo irisika hoe lehibe ny tompo ny anarana vindry lehibe tokoa ny tompo eo anivony fiainantsika lehibe tokoa izy eo amin'izao tontolo izao lehibe tokoa izy ny amin'ny asa ny tanany lehibe tokoa izy ny amin'ny zavatra vitany. Halleluja, halleluja. Ny anaran'ilay avo indrindra ary mendrika andera hatrany izy ary noho izy mendrika andera andaontsika mbola ahisaotra anazy hatrany. Maro amintsika isanao ary ny tenako manokana ihany koa nandritra ny taontsy tena hoe nandalo tanatin'izany aretina zany hoe le covid zay mety mahafaty ny olona maro maneran'izao tontolo izao. Anefa dia vavolombela velona androany naza sy ny reniko aza voan'izany sitran'izay. Tsy noho ny hoe zavatra lehibe fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitahiana, noho ny fanasitranana zay izy rery ihany mahavita izany. Andaontsika hisaotra anazy hainao ihany koa anisan'izay narary. Mety tsy hoe covid fotsiny fa mety marary lo, tenda, kibo, tension, diabeta, rehetrarehetra. Tsy ho tanisako eto daholo moa ny aretina mba nonga voninahitra fahavalo fa zao voninahitra ho an'Andriamanitra no asandratsika eto ho asandratsika eto ny fisaorana ho anazy noho ny amin'ny fanasitranantsika isanao. Mety maro ihany koa anao izay eto dokotera miteny anao efa tsy maintsy ohatr'izao ianao mandra-pahafatinao na tsisy solution na hoe tsisy vaholana fa androany ho tolagaga ny zavatra rehetra fa Andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao ary mbola hiasa trany izy anasoa amin'ny fiainanao. Androany dia andaontsika hiara-nandritra ny
ny vavaka fisaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fanasanana dia alohan'izany a mangataka fifonan-kelantsika fa avy ny orana dia misy tapahatra kely fa andaontsika hifantoka anatin'ity vavaka izay ho ataontsika ity a ary ianao ihany koa marary amin'izao fotoan'izao dia anatin'ny fisaorana misaorana azy fa hiasy ary korinao anatinao ny rany anasa sy anafaka nina amin'ny karazana aretina rehetrarehetra hiverina fanasananao hiverina salama so amatsara ianao noho ny afahatsaràn'Andriamanitra asandrato aloha feonao zay io mbola mankasitraka ary mankalaza anao zay satria Andriamanitra tsara ary lehibenao Andriamanitra mahavita azy ianao Andriamanitra izay manasitrana ianao eny araka ny voalazanao nijiakapoka taminao nanasitrananao anay eny ny sakrifisy nataonao no mbola natoizao anay androany ka dada androany mankasitraka anao ny amin'ny tsirairay avy izay mety nandalo aretina izay mety nandalo anatin'ny fitsaboana tena hoe gravy mety nandalo anatin'ny antsaratra noho ny amin'ny tsy fahasalamana mankasitraka sy fatako fa ianao dia efa niasa tamin'ny fiainany ary fatako dada fa samy nanana anjara fanasanana samy nanana anjara fahafana tsara avy na ara-tsaina io areti-tsaina areti-po ihany koa io mety voadona ny ara-po mety nitaza olam-po fa inona dada fa ianao nanasitrana izy ireo nanasitrana fonika dia miavao hatrany ny fitiavany ao anatinao ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny tsara azy mety nahazo aretina rabatana ka nisitrananao mety karazana aretina maro samihafa io mety karazana aretina zay hoe tsy hitantsony zay anaovana azy nefa ianao ao anatin'ny désespoir nefa ianao anatin'ny dada ny alahelo anatin'ny fahasairana anatin'ny aretina dia ianao niasa ary indray tablira ny avao indray selula rehetra zay ao vatana izy eo ka dia nampitsorana izy eo anatin'ny fahasalamana tanteraka androany mankasitraka anao dada fa manan'izay man'Andriamanitra tahaka anao manan'izay manana tompo tahaka anao izay miasa izay mety mijoro marina fa betsaka ny plano fahavalo zay atonga aretina ho anay maro mety accident mety nalefa maro mety zavatra anay any toeram-piasana zay tena nandratra anay dada fa dada fantatray fa ianao niasaka misaotra anao zay ary mba misy ihany koa tompony tsara azy mety mbola miandrandra fiasanao miandrandra fanasitrananao na ara-tsaina na ara-po na ara-panana na ara-batana zany dia inona efa ianao nanasitrana ianao namerina amilony amin'ny alala ny fisaorana ianao eny misaotra Jesosy satria fantatray fa rehefa ianao ny anasitrana tsisy fahavalo mety afaka metraka ny anazy tsony eo rehefa ianao manafaka tsisy fahavalo mety manandevo amin'ny aretina tsony eo misaotra dada satria fantatray fa rehefa ianao mijora manambara fanasanana dia sitrana avokoa izay misaotra Jesosy satria rehefa ianao manambara fanafana dia afaka tokoa izay manan'izay man'Andriamanitra mitahaka anao mankalaza anao zay manome fisaorana anao zay velony pisaorana sy fankasana anao hatrany zay dada mankasitraka tompo alleluia amen amen tena tsara ny tompo enoko fa mbola niasa trany izy ao fiainanao hoe andaontsika anao antiry ty hoe tena afaka eo amin'Andriamanitra halleluia hoe tena afaka tanterakao Jesosy nanafakay tanterakao hoe tena afaka tanteraka Jesosy nanafakay tanteraka nirano latsaka nonaravotanya niriakapoka nonanasitrana nataonandry izy ampanakarena ny fahafatesany na ela velona veritsika zany niriakapoka nonanasitranya niriakapoka nonanasitrana nataonandry izy ampanakarena ny fahafatesany na ela velona tena afaka tanteraka Jesosy nanafakay tanteraka tena afaka tanteraka Jesosy
mbola marary am'izao fotoana zao raha ianao mbola mandalo anatin'ny areti-po am'izao fotoana zao raha ianao mety mbola mandalo anatin'ny adi-sarotra am'izao fotoana zao andao ataontsika anatin'ny fanantenana anatin'ny fatokina anatiny ihany koa hoe fiandrasan'andriamanitra izany hery zany hoe tena afaka mbara amin'ny fiainanao hoe tena afaka amin'ny aretina tena afaka tanteraka tena afaka tanteraka Jesosy nanafaka tanteraka Halleluja nanafaka anao tanteraka ny Andriamanitra ary inoko zany satria fatako Andriamanitra io Andriamanitra matoky Andriamanitra io Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny Andriamanitra io Andriamanitra tsara Andriamanitra tsara izay mitady tsara hatrany amin'ny fiainantsika sy ianao ary inoko fa tena afaka ianao amin'ny alalan'izany fisaorana sy fatokina sy fiandrasanao amin'Andriamanitra izany amen amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana ifampaherezantsika sy ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mety foy ilay izy fa zavatra manan-danja be izay napetraka Andriamanitra tao am-poko izay miainako ary inoko ihany koa fa mety hiainanao ka inoko Andriamanitra androany hikasika amin'ny fonao ary hampaheranao amin'ny alalan'izany vakitsika moa ny tenin'Andriamanitra anatin'ny Ecclésiaste toko 7:20 dia milaza hoe rafitiana amin'ny Jesosy Kristy hoe manao ny rehetra amin'ny fotoanany izy averiko ihany manao ny rehetra amin'ny fotoanany izy dadantsika Andriamanitrantsika tsy taitra tsy maika tsy tara ary ianao ihany koa tsy tara ianao tsy en avance ianao fa ao amin'ny fotoana izay tian'Andriamanitra ametrahananao raisiko vavolombelona manokana ny tenako za 2 taona maro ny olona amin'ny 2 taona zany izay navita trano efa manambady mety efa mananjanaka mety efa mana diplôma mety mana toeram-piasana tsara ny amiko manokana mbola tsy tonga amin'izany stade rehetrarehetra zany fa fatako amin'izao fotoana izao ary takatro amin'izao fotoana izao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io hoe amin'ny fotoana tian'Andriamanitra ametrahana anazy amin'izao favolombelona dia ny hoe hatramin'izay hatramin'ny kely ka hatramin'izao za mbola tsy mana expérience hoe andeha hiasa manolo zany fa ny asa rehetra izay nataoko dia fanompoana an'Andriamanitra foana hatramin'izay zao afa mbola hoe andeha hisaoty andeha hiditra anatin'izany toeram-piasana zany nisy fotoana natsiaro tena za hoe en retard satria betsaka ny olona izay amin'ny taonako efa navita zavatra lehibe efa nanangona vola efa afaka manampy ny ray aman-dreny efa afaka manao zavatra be da be ary noho ny amin'izany dia ilay tena hoe natsiaro tena hoe tsintsina natsiaro tena tsy navita inina natsiaro tena hoe eo inona zany ny buako inona zany ny zavatra mety nametrahana anahy eto nefa amin'ny fotoana ny zavatra rehetra rehefa mandinika rehefa nakasaina amin'ity volana Desambra ity hoe andinika ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra amin'ny fiainako dia hoe amin'ny fotoana tsara indrindra za zao satria maro ny expérience izay ampandalovana antsika sy ianao maro ny toerana izay tian'Andriamanitra hitoerantsika sy ianao ahafahantsika atakatra ahafahantsika ahita ahafahantsika ihany koa atsapa ny zavatra tokony tsapa sy takarina ary fatarina eo amin'ny lafim-piainantsika rehetra zany hoe bagage entintsika androsoana amin'ny fiainantsika sy ianao maro no mety hoe exemple fotsiny raha président any amin'ny États-Unis zegatsika 55 ans Barack Obama dia efa nakany retraite izy président des États-Unis nefa i Trump 70 ans izy vao tonga président des États-Unis dia ianao ve mihevitra hoe rien tara dia rien en avance non amin'ny fotoanany no nitoeran'zareo teo dia tiako lazaina aminao ihany koa fa ianao zanak'Andriamanitra efa voasoratra zany tantaranao marina hoe anatin'ny fiainantsika misy décision ratsy mety raisitsika misy décision tsara ihany koa izay mety midigizentsika hoe raha misy décision ratsy dia tia ny conséquence misy décision tsara dia tia ny récompense fa anatin'izany Andriamanitra miasa ary ny tanany miasa sy mivimba amin'ny fiainantsika sy ianao ary raha napetraka atao amin'ny centre ny fiainanao izy ary raha mbola ho apetraka amin'ny centre ny fiainanao izy dia fatany andamina ny fiainanao ary ny zavatra rehetra dia hiara-iasa asoanao izay tian'Andriamanitra amen eto ihany koa dia tiako lazaina anao vavolombelona manokana ho anahy ary tiako lazaina anao ampaherezana anao araka ny efa lazaiko anao to dia hoe za tsy mana bagage ara-piasana mbola tsy niasa tamin'ny fiainako afa-tsy ny hoe manompo an'Andriamanitra anatin'ny fanompoko an'Andriamanitra nefa mahagaga
mety misy ny olona hoe za hoe anadio fotsiny de anadio fotsiny, mety misy olona hoe za anao korala de anao korala fotsiny, mety misy olona miteny hoe za anao décoration de décoration fotsiny. Fa mahagaga ny zavatra napetraka Andriamanitra tato anatiko ary tena tsapako le izy hoe nampandalovany amin'ny chaque petite étape ny zavatra rehetra zay fa ao, nampandalovany ana hoe ty de ty de ty. Lasa hoe polyvalent zany, lasa hoe mahavita ny zavatra rehetra ary isorana ny tompo moa zany satria nitateraka le teny hoe zavatra rehetra de hainao atao ao amin'le mampaheranao nonika izy ty zay ao aminao. De navitana anao zavatra maro samihafa de anatin'izany rehefa nandeha nitady asa betsaka ny mety hoe efa manana expérience manana bagage postuler amin'ny asany tedaviko hoe ty asa atao. Za nefa ao anatin'ny fanompona fotsiny le olona nefa anatin'le demande de asa de hoe mila manana an'le bagage, mila manana hoe au moins minimum 2 ans d'expérience amin'ny domaine io vao ahafahanao miasa. Nefa za tena tonga de hoe nasandratra Andriamanitra afa misy na mettre à part. Za manokana aloha mbola hoe androany no andrasako an'io valiny io de efa misaotra an'Andriamanitra mialoha satria fatako efa azoko nanao interview voalohany voaray, nefa za jamais tamin'ny fiainako nanao an'izany interview anazy zany. Efa voaray atao interview faharoa, manao interview faharoa, ny sarotsarotra kokoa ny question nefa de maro ny fampianarana amin'ny internet ohatr'izao tenenina, ohatr'izao ambara ao anatin'ny interview mba ahafahany mikasika amin'ny fon'le mpampiasanao. Nefa za de ho za hoe marina mety anao an'izao Andriamanitra, marina mety hoe aka conseil amin'izao internet zao nefa de fatako hoe enao Andriamanitra ana ary fatako fa hoe mahasoa ana io asa io de enao nitasika ana, enao nampandresy ana, enao nanokatra ny vavako ampiteny ana ary lazaiko aminao tafita ndray koa any amin'ny interview faharoa. Avy eo niantso anareo zareo, tafita anao amin'ny interview atao ndray ty zavatra farany ty ahafahany afantatra niveau anao. Rehefa nanao an'le izy za nihevitra zavatra hoe ambanimbany nefa Andriamanitra mbola nanandratra ana ndray anatin'le valy ohatra ny fanadinana kely zany afatarana niveau. Andriamanitra tena hoe tonga de nanandratra ana ary zao zavatra tonga tato an-tsaiko tampoka de hoe aoka ianao velom-pisaorana ho an'Andriamanitra satria tsy ny fotoananao tsara fa ny fotoanany ary zao ny hitany hoe fotoana tsara indrindra anasoavana anao, zao ny fotoana tsara indrindra hitany anandratana anao, tsy noho ny fahaizanao, tsy noho ny fahalalanao fa noho ny disponibilité any fonao anompo anazy sy hitady anazy. Tahaka ny lazay de hoe katsao ny fanjakana lanitra de anaraka anao ny zavatra rehetra ary sorako manokana Andriamanitra zany androany fa tamin'izany katsaka ny fanjakany namehany aiko à fond anatin'ny fanjakany de izy ihany koa nahay nametraka ana ao amin'ny toerana tsara indrindra, mahay manala ana anatin'ny lohana olona, anatin'ny hoe olona be da be nahay nanavaka ana izy ka ahafahako mandray an'izany toerana zany. Mendrika isoran'Andriamanitra ary inoko fa ianao ihany koa izay mety miaina anatin'ny hoe fisainana hoe tsy mahavita inina na hoe en retard ianao na hoe betsaka ny taonanao efa tonga lavitra, tika ianao tonga saina androany hoe Andriamanitra de mampiasa anao ary ao amin'ny fotoana tsara indrindra ianao amin'izao satria izy mahalala ny hevitra iverina anao, efa voasoratra ny tantaranao izany hoe voninahitra makany voninahitra, izany hoe fahatsarana makany fahatsarana. Anao fotsiny mandray ny décision tsara izay mahatoky anazy, izay manantena anazy, izay mametraka anazy eo alohany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja, inoko fa tsara ny Andriamanitra ary inoko fa nikasika anao izany teny zany ka androany andao aka hira anankiray izay hoe mbola manantena anao. Marina ny olona maro izay mety mandalo sedra, mety manantena olona, manantena sy matoky ny zavatra miseho sy ny volany sy ny sisa mandaotsika atoky sy anantena an'Andriamanitra fa izy ny asa eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Natsinamotsinaza izay mba nantenaina tsy misy vokatry ny antsara toky sy mangaina fatany karakaina izay mba nandraindraina izaho tsikiry fa miandry anao foana na inonino nisy fa ny finoko manantena foana fa tsy hijanona
isambola matoky andao faniwaniko ifewatananao isambola matoky andao fanivadika aminao isambola matoky andao faniwaniko ifewatananao isambola matoky andao faniwaniko iwaminao mandrakiza isambola matoky andao faniwaniko ifewatananao isambola matoky andao nsihivadika aminao mandrakiza sihivadika aminao mandrakiza sihivadika aminao mandrakiza. Hallelujah. Amen. Inoko fa ny fononao tsy ho rava fa mbola hanantena azy foana. Inoko fa ny fiainanao dia mbola hiandrandrana hatrany satria tsara izy ary inoko fa iandriamanitra sika io dia andriamanitra mahefa ary mavita ny zavatra rehetra hatrany. Raha vitany tamin'ny fiainako izany dia vitana fiainanao. Raha vitany tamin'ny fiainan'olona taloha tany tanatin'ny baiboly izany dia satria izy andriamanitra vela izay tsy miova omaly ny ary mandrakizay dia mbola vitany amin'ny fiainanao izany. Manantenana azy, matokihana azy fa mahery ary tsara ny andriamanitra sika sy ianao. Amen. Efa tonga fafarany amin'izao fotoan'izao ka andaontsika hanandratra feo mpisarana avavaka fisarana sy fanandratan'Andriamanitra noho ny ahafahatsarany. Ary ametraka ny tsy aly tsy ihany koa tsika sy ianao eo ampelantanany mba izy mijery manokana momba antsika tsaray avy izay mety atory ary mehery antsika tsaray avy izay mety mbola hiasa. Asandraton'ny feonao. Ray mbola mankasitraka ny amin'ny fahatsaranao, mankalaza, mamevonahitra, manandratra anao zay noho ny amin'ny falebiazanao ao amin'ny fiainanay. Noho ny amin'ny fiasanao ihany koa izay tsisy mety mahasakana noho ny amin'ny zavatra rehetra mahatalanjona izay nitanteranao tamin'ny fiainanay. Eny dada misaotra ny afagagana, misaotra ny afananganana, misaotra ny afanantenana, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay tsaray avy. Androany misaotra ny amin'ny fotoam-bavaka satria fantatry amin'ny alalany zany inspiration na fisaorana izay nasandritra eo anao zany dia tena hoe hiasa ianao ary tsisy asakana anao, tsisy asakana fiasanao amin'ny fiainana tsaray avy eo amin'ny lafim-piainay rehetrarehetra. Misaotra ny amin'ny filaminana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fitsibadian'ny tantara, misaotra ny amin'ny voninahitra, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra satria tsara ianao. Misaotra ihany koa ny amin'ny teny izay nampaheranay, izay nampatonga sainanay, ny amin'ny fotoana izay tsara indrindra izay efa nomaninao ary noavinay izay efa tsara indrindra eo ampelantananao. Androany ihany koa tombo dia mivavaka mametraka ny tsy aly tsy feno ampelantananao zay fantatrainao ilay Andriamanitra mpiandry Israely izay tsy rendremana tsy matory amin'ny fotoanany ianao miaro anay amin'ny fotoana ianao mijery momba anay ka tsisy mety akasika anay ka ok ianao nomba anay mandry ny tsy aly ity izay rehetra izay mety tsy mahita torimaso dia atory andry izy eo ka atory tahaka ny zazakely anana torimaso mamy anana rêve anana zany hoe nofo izay avy aminao zay tena novany tantara-piainana izay irévélé anazy ny dia manaraka izay tokony atao miaraka aminao mankasitraka ny amin'izany ary ny tsirairay avy da izay mety handeha hiasa dia ok ianao pahiran'izy ireo indray ny tananao ho tanana, ny masonao ho masina, ny tongonao anatin'ny zavatra izay ataony dada dia tena hoe ok ianao nampahery azy fa nantanteraka an'izany rehetrarehetra zany mankasitraka anao zay mankalaza fa tsara ianao. Alleluia. Amen.
amen tsara ny tombotsika ary am'izao fotoana zao alohany tsodrano ty ampatsiatsika fefa miafara ity volana décembre efa miafara ty taona 2021 ty aza mety isanjary ianao ny amin'ny teny zay efa nalefan'Andriamanitra ho anao manantenana azy mianandrana azy fa tsara izy mpanao tsara izy tsy mandaingy izy fa zay lazainy tanterany hatramin'ny farany manantenana azy raha marina hoe amlohateny am'ty volana ty hoe volany fiobiana maro mety mandalo anatin'ny fahasahirana anatin'ny crise anatin'ny zavatra masimasa mety manakitaba ny saina de hoe efa 28 zao efa tsisy anjara ntsony tsisy diso anjara zany araka amin'Andriamanitra miomana ianao fefandray fiobianao miomana fefandray fifalianao ianao tahaka nataony tamin'ny fiainanay vitany ihany koa amin'ny fiainanao amen ary te hampatsiahanao ihany koa fa ny fotoam-bavaka misy foana isaka ny ariva amin'ny fito sasany eto amin'ity pejy ity ary spécial ihany koa moa ny amin'ity semaine ity satria efa miafara ny fotoana ary fotoam-bavaka spécial zay hoasandratsika ho an'Andriamanitra ho voninahitra sy ny anarany ary ho anao ihany koa aza mety isanjara fa arao zany fotoam-bavaka izany asao ihany koa fianakavianao na ny Madagasikara na ny toeran-kafa n'ity tany ity na ianao tsy Maurice namanao rehetrarehetra aoka partagenao ty live ty aoka partagenao ihany koa live manaraka fa historinao vaovao amin'ny fiainatsika anodina pejy vaovao Andriamanitra amin'ty fiafarany volana décembre ty afatsika hiditra anatin'ny 2022 zay feno voninahitra feno fahatsarana tsy manapataperana amen ka eny tokoa fahasoavana sy fandrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra trano Jehova andro lava ianao amen samy ten'Andriamanitra velodiny madaholintsika rehetra